amin'ny fifanina lehibe indray lasina mpavoalary mihaona amintsika amin'izao fotoanan'izao a. Fa lehibe indray tenako mihaona aminao eto androany a, ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rano amin'ny fandarana Andramo izahao, ny Aky radio a, ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe Zevarisy. Dia manona fiadana tompo amintsika tsirairay avy a, izay tonga eto indray a ka tratranso eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny tompany ho amintsika rehetrarehetra. Ilana tsiny indrindra amin'ny fahatarana satria nisy tsy fahatombanana kely indray ny connexion efa alohan'ny handeha hanomboka ny fandarantsika rehefa ka dia ilana tsiny indrindra amintsika tsirairay avy a. Miezaka moa tsika manomboka aloha vao metara dia miala tsiny aminareo any Madagasikara indrindraindrindra. Nareo any Madagasikara mantsy ny tena nitsonjovina, saina Koweït sy Arabia Saodita ny tena nitsonjovina tao anatin'ity fampandrosoana atsasakadiny meloa ny fandarantsika nefa dia izay moa ny zava-nisy androany ka dia ialana tsiny indrindra. Tsy andrelitsika fa tongotsika aloha dia antontsika aloha tonga dia hanomboka. Aleloia, hanombokatsika ny fandarana. Miaraba anareo aloha izay niditra voalohany aloha, izay tafiditra miaraka aminay eto a. Raha androany aloha vao tonga miaraka aminay dia teny aminao hoe maharetatra amin'ny farany a, misaoran'Andriamanitra raha amin'izao alina izao ianao mbola maheno tenin'Andriamanitra, ary resy lahatra fa tsy kisendrasendra koa no nahatongavana eto, fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Koa dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Andao aloha tsika ifampiaraba Kodanila niditra voalohany. Tenin'Andriamanitra menanao Kodanila miaraka aminareo any Koweït sy Arabia Saodita sy any Chine ary any Madagasikara sy any Oman. Dia ao amin'ny bokin'ny Zakaria, bokin'ny Zakaria toko 10:1. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mangatara raha nonorana amin'ny Jehova ianareo amin'ny andro farahorana, dia amin'ny Jehova izay manao ny helatra. Raha nonorana mivatravatra nomeny azy, eny samy omeny ny zava-maitso any an-tsara rehetra. Amen. Raha napavokotanila dia omen'Andriamanitra anao ny raha nonorana mbatravatatra pitahiana sy fahasoavana, izay nitsodrano anao amin'ity androany ity Kodanila. Narakaraka azy tao Kodanila moa Belzika, narakaraka azy tao Tiana Rakotoarzaka eto France, Mami Koweït, Erikarak France, Tiana Rakotoarzaka France, Mami Akikolonga France, Erikarak France, Tonga Soa Namintsoumakrina Koweït, Kadaka Malala France, Marie-Jo États-Unis, Angelina Diamant Chine, Tonga Soa Tsiamboaramielina France, Zamina Kamaradin'i Jesosy France, Angèle Pagès France, Itody Alonso France, Fabiola Zanakandapa Koweït, Asany Apôstôly Madagasikara, Selina Rozmina France, Fontaine Lalanirina France, Tozy Jesosy Mandrakizay Allemagne, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Artisanat de Madagascar France, Tonga Soa Marina Tianak Canada, Aja Domona Allemagne, Anglerina Andrinasolo France, Sandolan Jesosy Koweït, Anglerina Rodriguez Arabia Saoudite, Kota Leoni Koweït, Kodanila Belgique, Lovlitina France, Alazanso Sylvie Koweït, Anjasaka Patici France, Andolina Suzel Suisse, Natalina Marie Charline Madagascar, Tonga Soa Angela Arvelo Oman. Tahiny tompontsika rehetrarehetra dia tonga soa ianareo tsirairay avy. Andao antsika tonga dia hivavaka ametraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao tonga dia hampandrosotsika hanabavitsika kadaka. Izy no hivavaka fanomboana androany. Tahiny tompo raha hanabavy-kadaka hanao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera mianakavy dia tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia apetraka tsika am-pelatanan'Andriamanitra indray ry havana izao fotoam-bavaka ataontsika izao mba voninahitsy ny narany dia hiara hivavaka tsika tompo. Irainay izay ny an-danitra be fitiavana mbola faly midera mankalaza ny naranao izay Jesosy malala, mbola misaotra anao izay Jesosy satria mbola nomenao fahasalamana tanteraka anatratrao fotoana izao Jesosy, ny tantaninao sy ny vimbinao izay Jesosy, narovanao tamin'ny loza maro samihafa izay, mety hoe tao ny olona sasany Jesosy tato ny loza maro samihafa, fa izay kosa Jesosy dia tena namenao fahasalamana tanteraka Jesosy ary tena navahanao Jesosy malala, makasihitra karana izay ny an-danitra ankehitriny Jesosy dia ozanao hoe raha misy rona telo mivavaka eo amin'ny narako dia hoe tompo voany aho, mino sy manantena izay Jesosy fa amin'izao fotoana izao ihany ianao dia tompo voanay Jesosy miheno izao vavaka ataonay eto izao Jesosy mba hananjatanay Jesosy ny voninahitra ny anaranao dia ankehitriny Jesosy ny connexionnay Jesosy indrindra Jesosy malala tena hoe roanao aminarinao Jesosy ny devolo izay mitady ny elingilina ty connexionnay ty Jesosy satria amin'ny alalan'ity connexion
connexion ity ny anatsoana ny anaranao Jesosy malala makasitraka indrindra ran'aizany an-danitra ary na ny vavaka na ny toriteny izay indrindra Jesosy ny fampianarana izay entin'ny pasterana eto Jesosy malala tena hoe ataonao tena hoe ataonao iampita aminay izany fampianarana zany Jesosy tena hoe azavelanao miala eto zay raha sy tena mahazo teny mamy avy aminao Jesosy malala ary tena hoe anao ny ampiteny vavan'ny pasteranay Jesosy ampita zany teny mamy avy aminao zany Jesosy satria fitaovana foana izy Jesosy malala ary misaotra anao zay amin'izany valimbavaka menao anay sady izany dia mangataka koa zay Jesosy ao an'ireo namanay reo havanay mety hoe misy te anatika anay eto Jesosy noho ny antony maro samihafa Jesosy zay sy fantatsay fa ianao ny mahita azy ireo tokantrano tsirairay avy Jesosy dia tena hoe vanginao izy ireo Jesosy tena nihetsiketsika ny fony izy ireo anenao Jesosy mba hiroso eo anatrehanao Jesosy koa izy ireo sao dia tara amin'ny fiavianao Jesosy malala misaotra ran'aizany an-danitra mangataka koa zay Jesosy malala ho an'ireo havanay ireo namanay mety hoe ny mahatsa Jesosy ny olona zay fadiaranovana Jesosy malala tena hoe anao re Jesosy hijery azy ireo tsirairay avy any Jesosy malala ny marary amin'ny hopitaly Jesosy ianao ny nasitranany zany Jesosy malala amin'ny anaranao Jesosy inona moa ny aretina sitranao Jesosy na retinofo na retim-panay Jesosy dia sitranao izany Jesosy malala mankasitraka sahady amin'izany valimbavaka menao anay izany Jesosy raha misy zavatra tsy voatonony vavanay Jesosy noho ny makelerenay Jesosy malala ianao any natanteraka aminay tsirairay avy eto Jesosy na mifianakavianay tsirairay avy Jesosy malala mankasitraka indrindra ran'aizany an-danitra anao rirany any niderany aja voninay tataloako mandrakizay misaotra ran'aizany an-danitra alleluia amen Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika kadaka tao anatin'izay vavaka mamy sy matsiro izay. Na tompo someva France, Mario Lali, Koety, tonga soa ihany koa Bartel Madagasikara, tonga soa isika rehetrarehetra dia tena marety hatramin'ny farany ry havana malala. Anao hira anankiray tsika tsara tiry ity atolotra tsika rehetrarehetra hira nisy fotoana izy ity nampaherana mianakavy kely tao anaty fotoam-bavaka tao halleluia tamin'izany izay mianakavy kely mbola izay eny mianaka rery mbola izay dia mianaka rery tamin'izany manao fotoam-bavaka ao anatin'ny tokantrano dia sady atolotra ny fianaka ny ankohona keliko no atolotra antsika tsirairay avy dia te hampairanareo aho hoe manana zavatra tenainy tsika ry avana amin'izao hazakazaka tsika izao ary manana zavatra ho atenaina dia ny zavatra mandrakizay halleluia mino finaritra daholo ary dia aoriana an'ity ity tsika tonga dia hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra mino finaritra daholo. C'est pas toujours facile, non, non, c'est pas toujours le cas. Il y a des jours où on est plus fragile, mais il y a toujours combat. Le Père nous a promis de nous garder du mal, de nous ensemble par son esprit jusqu'à la victoire finale. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose de plus. La vie est un cadeau, et quel enjeu sur nos âmes. Acheté par le sang de l'agneau, laissons brûler sa flamme. On va persévérer, les yeux sur le Seigneur. Des couronnes nous sont réservées, suivons le roi vainqueur. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur.
quelque chose d'éternel. Notre silence demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel, quelque chose d'éternel, éternel. Yeah, 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 yeah. Nous avons investi dans le ciel, quelque chose d'éternel. Oh, notre assurance demeure. Oui, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel, quelque chose d'éternel, éternel. Oh, yeah, yeah, yeah. Nous avons investi dans le ciel, quelque chose d'éternel, éternel. Yeah, yeah, Halleloia. Tena voakasika kely mihitsy ny foko nomeno an'izany izy zany. Matsiaro a. Souvenir ange zany ry havany. Souvenir ange ry havany zany hoe ao tokantrano ianao a, dia mifoha izay maraina tamin'izany, dia rehefa mifoha ny maraina dia za manomana toriteny a, dia mampionona manomana fotoam-bavaka, dia izay mianakavy ihany. Dia antsoina amin'izay ny ankizy rehefa nomboka ny sabata, dia mipetraka eo izy roa vavy mbola kely, mbola sekoly sabata kely fititsy finoana. Dia ao mivonisy izy eo dia mitarika fotoana amin'izay iny, dia izay telo mianaka zany a no mpino. Dia avy eo indray a, dia mipetraka indray mampionona, dia izany indray no mitory teny. Fa tena tsy azo zareo an-tsaina mihitsy zany ny firehetana atao anatin'izany. Ary izay a, rehefa maraina manao fotoam-bavaka sy teny dia ny hariva amin'izay a, mandeha izy roa vavy eo, inona moa no dia fantany. Dia izay mivady amin'izay a, maka coin, dia tena hoe vavaka ny ataony hariva, samy maka ny coin izay mivady. Nafinaritra tamin'izany. Dia izany io zany ny fampaherezana hoe tsika ity nge manantena zavatra. Izao zavatra ataontsika izao nge misy fanantenana ao ambadika izao, fa tsy hoe manaonao an'izao fotsiny tsika. Ary zavatra tombona tsara ary manana ho avy mamirapiratra tsika ary havana ao amin'i Jesosy. Halleloia. Dia tamin'izany mbola tsy nahazo baiko hoe manaova fandarana, dia tsika mantsy mandeha araka ny fitarihan'ny fanamasina. Raha sitrapo hoe mory havana tsy efa tamin'izany dia efa mba niaraka daholo tsika ny groupe izay maharesy mba miara manao zavatra ohatran'izao. Amin'izao nge fa mahafinaritra be ny antsika, manomboka ny maraina dia eo daholo tsika mianakavy, dia mifampahery, dia ny hariva misy live dia eo daholo ny olona mijery, mahafinaritra. Fa tamin'izany mbola tsy nisy izany. Izay ny mianaka kely tao amin'ny région parisienne tao izay tamin'izany, dia gaga ny eo amin'ny tranonay a, amin'ny fanila-trano aminay, bara ny fanila-trano aminay. Dia misy mitabataba indray misy miady ao, dia izay eo mpanaovana fitandremana zavatra misy miady, dia midona amin'ny varavarankelinay ilay olona manao totondry. Fa tsy nanelingelina mihitsy zany, ary ny tena marina tsy nampaninana mihitsy satria amin'izay fotoana izay dia afaka mihaino hira fiderana mafy be, satria ny anjareo mafy be. Dia inona moa tsisy raha inay fa ny anay mandeha mafy be koa ny hira fiderana tamin'izany. Dia mahafinaritra. Tena mitantara kely an'izany satria ny anao hira teo a, dia tena hoe
mahatsiaro tena mahatsiaro an'izany iry izany. Fa ny papaye izay menakavy kely tamin'izany fa mbola fetsika izay izay aorinan tokoteny rehefa satria mahakasikasika momba zany ny tokotentsika rehefa avy eo. Aleloia. Fa andao aloha tsika ary tainy tompo rahalahy ajan'Andriamanana, tainy tompo tonga soa zoko malalanay rahalahy aja dia izy koa moa mbola tsy voaravako teo. Jesosy noheriko koa iamako Koety mbola tsy narabaikany koa rahalahy aja moa eto France. Izy koa mbola tsy narabaiko teo tonga soa daholo. Aleloia. Nahafinaritra sy fameva tamin'izany tsy mahafinaritra izao fa tena tsapanao mihitsy tamin'izany zany hoe ianao sy ny ankonanao sy ny vahiny ao an-tokantranonao aoka hitandrina ny amin'ny sabato. Dia izay menakavy kely natao tamin'izany. Ary samy mitantara fahatsapana izy tamin'izany dia tamin'izany zay misy fotoana tena ao anaty vavaka ao izay mivady tena misy faminaniana milatsa-datsaka be mihitsy tamin'izany. Mahafinaritra be. Sarotra tsy hiala teo tamin'izany. Fa nangingina tamin'izany fa Andriamanitra tsy famelantsika mangingina rery izany rehefa mangetaheta tsika ry havana. Amin'ny sabata finaritra be ny fotoanantsika misy zavatra irariana. Izaho moa zany manao teny roa, misy filazana kely aloha. Manao teny roa satria raha ny tena marina raha pitso dia tokony handeha lavitra. Tena tokony handeha lavidavitra mihitsy raha pitso. Ary rehefa handeha lavidavitra dia tsy mbola fantatra amin'ny firy no tafaverina avy any amin'ny toerana lehako any. Hiezaka tsika zany raha pitso ny isian'ny fandarana. Hiezaka tsika ny isian'ny fandarana raha tratra. Sanatria tsy tratra dia tonga dia amin'ny sabato tsika ny mihaona. Misy loha-hevitra be mihitsy ny tokotentsika amin'ny sabata ho avy izao. Na raha pitso fandarana dia raha pitso ilay toriteny no alefa hiainantsika ny amin'ny sabata ho avy izao. Loha-hevitra mahafinaritra be mihitsy fa ataontsika surprise. Fampitondram-bavaka isika mba ho tafaverina alohan'ny trano satria dia hivoaka kely any La Frantsa mihitsy aloha raha pitso. Voninahitra aloha n'Andriamanitra fa vita tanteraka ny asa amin'ny janvier indray vao miasa mba congé dia anarotina kely anaovana andaminana zavatra asa ihany koa moa izany fa tsy asa. Dia mivoaka ny La Frantsa raha pitso. Fa maniry manantena ho tafaverina eto France alohan'ny fandarana ihany. Jesosy moa nitantana an'izany. Ka raha sanatria tsy misy fandarana raha pitso dia tsy malahelo tsika mivavasa mivavaka ny tokantranony any dia amin'ny sabato tsika to dia mihoneto anaty commencement manomboka amin'ny 6 heures sasany amin'ny 6 heures maraina miaraka amin'izy mirahalahy commencement akila sy fampitinana toriteny dia amin'ny 10 sasany tsika miditra anaty Zoom. Mba manasa anareo tsy mbola niaraka nanao Zoom taminareo mba nandramaka ianareo miditra Zoom amin'ny sabato. Fa isy loha-hevitra hoentintsika amin'io dia afinaritra be mihitsy. Izy koa mbola voaravaka l'antinirina Liban tonga soa izay sisy angamba ny voaravako teo. Izay no ela amin'ny janvier tsika hifady anina telo andro fa tenenina anareo tany ny fotoana fa andao ary aloha tsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny ranam-bavintsika Marina tianatsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia aoriana izay tonga dia veleta tena mamelapelatra. Marina tiana anao ny fitenenana. Tainy tompo paster, tainy tompo sika rehetra. Isaorana an'Andriamanitra fa voreto indray isika. Ny teny soratra masina hovakiako amintsika androany dia hita ao amin'ny apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Apokalipsy toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy. Vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Sirina. Izao no lazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'ny Josy, kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana.
Ny soratra masina eto dia ny tenin' Jesosy mivatana amin'ny olona izay amin'ny eglizy moa izany eto amin'ny fiangonana izay hita fa mijaly hita ny rehetra fa mahantra satria izy ny voalohany ny farany dia Jesosy no resahana eto izy ilay maty efa velona indray. Dia zavatra tena resahan'i Jesosy moa izany rehefa nanao description vatana izy tamin'ny ao anatin'ny baiboly. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao izany Jesosy. Zavatra rehetra iainantsika dia efa fantatry Jesosy hatrany am-piandohany. Fantany zavatra rehetra mitranga eo amintsika, fantany zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiangonantsika rehetra, fantany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiarahamonina iainantsika, eo amin'ny firenentsika. Tsy misy zavatra miafina amin'ny Jesosy ary efa hitany hatramin'ny voalohany eo rehetrarehetra eo. Eo amin'ny maha olona izany eo amin'ny tsirairay raha toa ka hitan'ny olona ianao hoe mahantra, ory ary mety tena izay mihitsy ianao ara-materialy tena hoe mahantra sy ory, fa ny fijerin'i Jesosy dia hafa. Ny fijerin'i Jesosy dia eo amin'ilay niveau spirituel anao mihitsy izany no jereny. Ao anaty fonosana moa izany ny soratra eto hoe nefa manan-karena ianao. Jesosy izany no mahita anao hoe manan-karena ianao. Ny rehetrarehetra mety hoe mahita anao ory, mahantra, fa Jesosy rehefa mitsara anao izy ny fitsarana nataony dia hoe manan-karena ianao. Manan-karena izany ny fiangonana sirina eto satria izy vonona manara-dian'i Jesosy manaraka ny didy rehetra sy ny fampianarana rehetra izay nataon'i Jesosy. Ary fantatra koa eto fa hoe tian'i Jesosy ny sirina izany raha hoe oharina amin'ny fiangonana hafa. Manan-karena ara-panahy izany ny sirina dia hitan'i Jesosy izany zavatra rehetrarehetra izany. Manambara ihany koa eto soratra masina eto fa ny fitsarana Jesosy dia tsy ny fitsarana ara-nofo, ara-materialy fa ny fitsarana ara-panahy mihitsy izany tena jereny hoe manahoana ianao amin'ny fanarahana azy, manahoana ianao amin'ny fanarahana ny hevitrany. Izay mety hoe tsy hitan'ny olona io fa miafina fa anao rery ihany dia Jesosy mahita an'io zavatra io. Jesosy izany no tsara satria izy efa nahita antsika, mahafantatra antsika hatramin'ny voalohany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izy mahafantatra izy satria efa teo foana izy voalohany izy sady farany. Ka ninona andalovanao fahoriana andalovanao fahantrana andalovanao mety hoe fahoriana ara-nofo fahantrana tena hoe ditsoka tanteraka ianao anatin'izany fahantrana izany mety hoe zavatra nirianao nefa mbola tsy azonao dia fataro fa fantatry Jesosy izany fantatry Jesosy ny zavatra rehetrarehetra momba antsika rehetrarehetra. Matetika koa tsika hoe tena hoe ory tanteraka na ny hivavaka ary na ny hamoaka feo hivavaka hiantso ary efa tsy vitantsika dia fataro fa fantatry Jesosy izany rehetrarehetra izany izy ny teo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ninona zavatra andalovanao dia fataro fa Jesosy ihany no afaka manapaka satria izy no manana ny teny farany izy manapaka amin'izany zavatra rehetrarehetra izany fa tsy misy mihitsy ny hoe devoly na olona any ambadimbadika any afaka manapaka ny mombanao fa Jesosy no manana ny teny farany. Ny atinao izany ny aty rehetrarehetra atrehanao dia efa fantatry Jesosy io efa hitany io hatramin'ny voalohany ary efa fantany ny farany io ka apetrao eo am-pelantanany izany rehetrarehetra izany apetrao eo am-pelantanany fijalianao rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra izay hitanao hoe efa tsy vitanao intsony ny manokatra ny vavanao ho an'izany zavatra izany dia apetrao eo am-pelantanany Jesosy satria
izy no voalohany sady farany. Voalohany satria izy no efa mahafantatra momba antsika hatrany amin'ny voalohany izao tontolo izao a. Farany a satria izy no manana fitsarana farany a amin'ny ady izay atrehantsika, amin'ny ady izay atrehanao a, fa tsy satana na hoe Goliata mpanohatra anao hatrany a, na hoe mampitahotra anao a amin'ny angezan'ny olana izay atrehanao. Ninona angezan'ny olana, fahoriana, fijaliana sy mavesatra rehetra iainantsika dia apetratsika eo am-pelantanantsika izany a, satria eo am-pelantanan' Jesosy izany a, satria izy no fialofantsika. Izy no alfa sy omega ary izy no irery afaka hitsara. Io teny io ihany koa dia hitantsika eo izany fa misy no miteny azo marina na hoe hitantsika ety ivelany hoe marina izany izy a. Fa fantaro fa raha i Jesosy no mijery an'ilay ireo olona ireo dia hozy izy hoe sinagogan'iny satana, izany hoe Jesosy a mahita izany a, Jesosy manana ny teny farany, Jesosy manana fitsarana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Izy no mahita hoe tsy mendrika ity zavatra ataonao ity fa tena hoe zavatra ny ota rehetrarehetra, zavatra ny satana, zavatra ny devoly. Dia izay no teny fampaherezana omeko antsika rehetrarehetra mandalo ady amin'izao fotoana izao hoe aza tanondrika na hoe misy fahoriana tanteraka ianao na misy fahantrana tena hoe fahantrana amin'ny lafiny rehetrarehetra, fa ankino amin'i Jesosy dia apetrao amin'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, fa izy no mahafantatra antsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Izy no manapaka, izy no manao évaluation, izy no manao jugement. Dia izay ny teny ataoko antsika ampaherezana antsika rehetrarehetra. Dia alleluia, amen, isaorana Yahvé amin'izany teny hita izany androany. Amen. Halleluia. Misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra an'Anabavy Marina tanatin'izay vavaka toriteny izay nentin'izay. Andriamanitra manankarena fahasoavana ny amam-pitianao dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ary Anabavy Marina tiana. Hijery tantara anankiray tsika. Halleluia. Tantara anankiray hijerentsika amin'ireo fiangonana 7. Zao avy ny zavatra marihana rehefa mamaky ny tantaran'ny fanambarana, boky ny fanambarana, rehefa mamaky ny epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Dia zao ny zavatra Jesosy no manafatra eo fa nasehany soratan'i Jaona rehefa nigadra tao amin'ny nosy Patmo i Jaona. Misy fiangonana 7 tao: Efesosy, Smirna, Pergamosy, Tiatira, Sardis, Filadelfia ary Laodikia. Rehefa mandinika an'ireo tsika dia ny zavatra tsapa dia miteny mafy Jesosy an'ireo fiangonan'ireo. Ohatry hoe misy karazana ohatry hoe fibedesana, ohatry hoe fampatsiahivana nefa ihany koa ohatry hoe fibedesana somary misy maherery ihany le teny. Ohatra zao ao amin'ny fiangonana Efesosy zao dia zao ny teny Jesosy amin'ny 4 amin'ny Apokalipsy 2:2. Kanefa hozy izy mananteny aminao amin'ny voalohany aloha Jesosy miteny izay zavatra tsara amin'ilay fiangonana ao amin'ny 2:2. Fantatra izy ny asanao sy ny fikerezanao ainy sy ny faharetanao raha tsy mifahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra azy ireny kanjo tsy izy. Izay lazan'ny tenin'ny apôstôly nefa tsy anjo tsy izy. Ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Izay ilay zavatra tsara. Alleluia. Jesosy izany tsy manadino. Alleluia.
tsy manadino a ny makasitraka atsika. Araka ny tendranam-bamarina ty anaty hoe Jesosy a tena mahita ny zavatra zay ataotsika, hita ny zavatra ataotsika. De teneniny aloha hoe zavatra tsara, nefa ao andiny vevatra kanefa manateny aminao aho izy. Eo am'izay izy manomboka mibedy indray. Ary manitsy an'izay tsika mantsy raha de ny zavatra tsara ataotsika foana ny andokafana atsika, de mety tsy andiny tena mihitsy tsika fa hitretsika fa tena efa tena mety. Fa mbola misy kianina andiny vevatra am'le apokalipsy toko vevatra atoko faharoa azafady. Kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, ho tsarovo zay nitoeranao fonanao mbola tsy lavo, de mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa ratsy zany de ho avy eo aminao akamindra fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany. Raha tsy mibebaka etonao misy fibedesana. De donke mbola dingantsika aloha ny Smirna, fa dao jerentsika indray Pergamos indray a. De zao indray nahazo fakasitrahana indray ny Pergamos satria zao donke vakitsika ny apokalipsy toko faharoa andininy fahatelo ambin'ny folo. Fantatro zay honenanao de ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana na de tamin'ny andro ny Antipas marturako azy izay lelana Aoka. De ilay ny vonoina teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. De zany zavatra tsara. Adiny evatra avy kanefa eo indray bedy indray manateny kely aminao a fa misy eo aminao no mitana fampianaran'ny Balamo izay nanome fo amin'ny Balaka anisy fanafitoinina teo amin'ny zanak'Israely hihinana terinao amin'ny sampy sy jagajaga. Ary toy izany koa misy eo aminareo no mitana fampianaran'ny Nikolaita tahaka an'ireny. Koa de mibebaha ianareo ratsy zany de ho avy aminareo afaingana ka amely ireo amin'ny sabatra ny vavaka tao. Misy fakasitrahana de misy fibedesana. Angely tsika jery ny fiangonan'ny Tiatira zao ndreo izy andiny fasivy ambin'ny folo ndray tsika mbola apokalipsy toko faharoa ihany. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny fininao sy ny fanomponao ary ny faharetanao ary ny asanao farany de be noho ny voalohany. Zany hoe nandroso hitan'izao zany hoe nandroso reto fiangonana Tiatira hoe ny asany tamin'ny voalohany kelikely kokoa fa ny ngeza ny asanao amin'ny farany ozy izy a lehibe noho ny voalohany. Ary tena hitako ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao ary ny faharetanao. Makasitraka Jesosy nefa andiny ny faharoapolo manateny aminao indray aho izy satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebely. Any hoe fiangonana tao Tiatira indray a mivavaka be de manana faharetana. Fa ny vehivavy Jezebela zany a de ny vehivavy jejo. Vehivavy jejo anaty fijejo-jejony izay milaza ny teny vehivavy Jezebela izay milaza ny teny nompaminana ny vavaka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hinahinana tenina tamin'ny sampy. Hitanareo ma tsy tokony andeferana. Tsy ampy zany a zany hoe manana finoana, manana fitiavana, manompo manana faharetana. Nefa ianao mijery fotsiny mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay mitondra fijangajangana sy mitarika ny olona amin'ny sampy. De bedy indray zany fibedesana, bedy indray zany a ny Tiatira. Ao amin'ny Sardis indray a de zao indray ny teneniny andininy fa apokalipsy toko fahatelo andininy voalohany. Zao ny lazain'le manana ny fanahy fito n'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana narina ho velona ianao kanjo maty ihany. Sardis zany a tsy de tena nety indrindra tamin'ireto fiangonana reto ngamba. Ka aoriany tsara ny zavatra sisa zay zaiky maty fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao tena trean'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy de tena nisogadina ity Sardis ity. Fa misy any arina indray azo misy fakasitrahana amin'ny dimy fefatra hoe kanefa misy olona vitsy aty amin'ity Sardis ity zay tsy mandoto ny fitafiny ary ara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Tanareo ny Sardis zany a somary tsy de tena nety indrindra ny asa fanompona fa misy any nefa ary tany arina Jesosy fa nakasitraka an'ireo olona zay misy vitsivitsy any zao any tsy nandoto ny fitafiny ary mandeha amin'ny fahamasinana manaradian'i Jesosy. Filadelfia indray zao raha jerentsika makasitraka indray Jesosy no eto manao hoe fantatro andininy fa apokalipsy toko fahatelo andininy fahavalo. Fantatro ny asanao indro efa nisy varavarana voanatra ianao ka tsy misy maharindrina azy
fa manana hery kely ihany ianao ka nitandrina ny teliko ary tsy mba nandany ianarako tandrina tenin'Andriamanitra ary tsy nandany anaran'i Jesosy. Indro alaiko ny sasany ao amin'ny sinagogan'ny Satana izay nilaza ny tenin'o Jiosy ka tsisy fa mandainga indro ataoko tonga ikoako eo alohan'ny tongotra reo ao fantany fa izaho efa tianao. Aniva folo. Satria ny efa nitandrina teniko tamin'ny faharetana ianao, za kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao. Ho fizahany-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afaingana tany mafy izay anananao eto indray zany tsy dia tena bedy fa nampitandremina tany mafy izay anananao mba tsy hisy akany satroboninahitra ao. Iny zany ny fiangonana fahaenina Philadelphie. Fiangonana fahafito zao Laodikia. Zao indray ny zavatra nitenenina tamin'ny Laodikia. Tsy dia nakaiza. Andininy 10 fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Teo eo ihany eo ampovoany. Tsy feno tsara nefa tsy dia vita loatra. Zay zany. À moitié vide dia à moitié plein ozy izy ny fomba fiteny zay. Dia eo amin'ny atsasany eo dia ianao ozy izy satria matimaty ianao ka tsy mafana dia alohan'ny vavaka ianao. Ianao mieritreritra fa miaro fananana manan-karena sy efa niaro fananana be ary tsy manana zava-mahory. Ka tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malelo ary jamba sy mitanjaka. Bedy aloha zany. Fa avy eo nanarina hoe manoro hevitra anao hividy volamena voadio amin'ny hafa mba hanan-karena ianao ary fitafiana fotsy ho tafianao mba hisehoan'ny ny enatrao ny fitanjahana ary odi-maso hosotro ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako ny anarako sy fahaiziko ka dia mazotoy ianao ka mibeba. Hitanao misy fibedibedesana daholo. Ao amin'ny fotoana mbola nanaovantsika toritena verentsika toriteny indray momba ireto fiangonana fito reto satria ireo fiangonana fito ireo dia azontsika atao mihitsy mifampahery amin'izao andro farany izao momba ireto tantarany satria ireo dia mikorespondra amin'ny fiainam-panompon'ny olona amin'izao andro farany izao. Isika ilay fiangonana fito izy tamin'izany samy nanana ny côté positif sy ny côté négatif ny daholo ireo. Ary amin'izao andro farany izao dia ireo lasa ho avy ny fotoana rehefa manam-potoana kely iny tena andinika momba an'io indray dia averintsika efa nisy fotoana moa tsika nitorina ihany fa averintsika toriana eto satria mino fa ilayntsika izany fa ny fiangonana fito ireo no toe-pontsika aty amparany amin'izao andro fiavian'i Jesosy io dia anjaranao zany no mandinika an'ireo dia mijery fitaratra ianao sady mamaky an'ireo aiza ho aiza amin'ireo fiangonan'ireo fiainam-panomponao. Ataontsika hiverina amin'ny Smirna. Ao amin'ny Apokalipsy toko 4 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 dia i Smirna zany. Halleloia. I Smirna ry havana niavaka indrindra tamin'ireto fiangonana ireto. Niavaka Smirna satria izao Smirna tsy bedy indrindra. Tsy bedy Smirna. Manao hoe verenako vakina aminao niafatra ho an'ny Smirna. Dia jereo raha mahita fibedesana ato ianao ao anatin'izay. Apokalipsy toko 4 ary sorato an'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazainy voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao. Nefa manan-karena ange ianao ary ny fitenenana ratsy izay atao amin'izay milaza ataon'izay milaza ny tenin'o Jiosy kanto tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa heretanao. Indro dia vola efa hanao ny sasany aminareo an-tranomaizina voazatoetra nareo ary anam-pahoriana afoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia meko anao satroboninahitra fiainana. Izay manatsofina ankizy ihany izay lazain'ny fanahy fiangonana izay maresy dia tsosimbain'ny fahafatesana faharoa. Raha mamaky an'izay tsika i Smirna tsy bedy. Tsy bedy Smirna. Nefa dia mba nitenenina tahaka ny rehetrarehetra hoe fantatro, hitako, tsapako sy ny sisa. Fa ny tena marina ry havana ity fiangonana Smirna ity, ireo fiangonana rehetrarehetra ankoatran'ireo nisy fotoana niadanana daholo. Hitanao zao Laodikia. Laodikia tena nieritreritra mihitsy hoe manan-karena sy efa niaro fanana be satria tao Laodikia ny olona tao Laodikia dia nanan-karena ny mpino. Nanan-karena ny mpino. Nanan-katao. Izany hoe nisy ihany ny fotoana eo amin'ny fiainam-panompontsika,
eo amin'ny fiainantsika ity zavatra ty mba zavatra andinihako ny olona rehetrarehetrarehetra anankiray mandritra ny fotoananareo rehetra am'ty zao tontolo zao ty de misy fotoana tsy fantatro fotsiny io mety amam-bolona mety amatoanany mety tsy fantatro iposahan'ny fiainany olona na mivavaky olona tsy mivavaky misy fotoana zany olona io mandalo eo amin'ny fitahina mandalo eo amin'ny vola miaina zavatra fa misy ny mandalo kely misy no mitoetra misy ny elaela ihany de isika ihany koa eo amin'ny fiainam-panompotsika an'Andriamanitra misy an'io fotoana rehatra be souvenir mahafinaritra be tena hitany mihitsy tato amin'ity fotoana ty fiainam-panompoky tena nahafinaritra be de mety nitahina ara-panahy ianao de mety nitahina ara-bola koa ianao inona moa ry havana tsy zavatra asio j'adore kely azafady fa mitady ho tapaka ny fandarantsika ry havana mitady ho tapaka ny fandarantsika azafady am'izao fotoana zao mitady ho tapaka ny fandarantsika endry havana mitady ho tapaka ny fandarana azandry tapaka ty de raha-pitsika mionana amin'ny sabata dia samy mandalo an'izay daholo fa ny nampalahelo tamin'ny fiangonana Smirna de zao tsy de nandalo an'izay izy ady foana nandalo fahoriana nandalo alahelo nandalo fahantrana mety tsisy ny vola mety afaka tsisy io vola io mety afaka tsy hamotsy ny io aviavy io mety afaka tsisy voany ny voaloboko io possible tsisy omby ao ambala tsisy ondry ao an-tsaha zany ny fiainana tao Smirna ary hitan'i Jesosy zany any hoe mponina tao Smirna zany a miatrika zavatra mafy nefa tao anatin'izay mivavaka izy tao anatin'izay izy mivavaka nefa izy itenenan-dratsy zao ny tantaran'ny fiangonana Smirna feno jiosy be da be tao ny zara roa tao Smirna ny zara telo nisy ny atao hoe mohamedianina zany de misy ny atao hoe jiosy izay nino an'i Jehovah Andriamanitra fa nisy ny kristianina de reto kristianina reto zany a mineur kely vitsy kely minorité kely de eritreretinareo hoe mba jiosy ihany miaraka aminy a samby jiosy ihany zareo fa ao anatin'ny jiosy mizara roa ndray jiosy fotsiny am'izao nisy ny mpino tao Smirna kristianina de ny jiosy a na nyendrika fatratra ny jiosy kristianina tao Smirna de hitenenany ratsy tadidiko zay nisy fotoana tany a Moroni tany a Comore de mivavaka ry havana any a ka ny any trano taolina reny de mivavaka rehefa any de rehefa mivavaka de tsy mahazo mihira mafy tsy azo atao mafy ny flûte kely zay no de flûte kely zay no tsofin'le olo le mba miteny zava-maneno fa rehefa mandalo ny komoriana miaratsindra misy komoriana eto tsy teny zareo mihitsy hoe fivavahana kristiana de torahany zareo misy mitoraka vato be tampoka zany amin'le ka le fiangonana na ny rindrina na ny tafo taolina daholo taitra be mihitsy ianao amin'le misy torahany gafindry zareo tena tsy tiany zareo mihitsy hoe fivavahana kristiana de tsaroko zany fiainany zany hoe ny zavatra niainanay tany tsy mahazo mitabataba ho ianao mivavaka tsy mahazo manao zavatra feo mafy tezitra zareo hoe manabataba fiarahamonina fa raha mivavaka ny silamo mivavaka silamo izy tsy maninona mihitsy mitabataba izy amin'ny efatra maraina ao de vatao fa tsisy maninona fa ny kristianina ny sahirana zay mba souvenirako tany de ny kristianina tao Smirna ry havana tena nijaly indrindra tamin'ireo fiangonana fito ireo satria nazao na mivavaka retsy ry havany raha sady mangatsika ny mafana na mena malalaka mivavaka nge mpona tao Lodiki ny mpino tao Lodiki fa ny tao Smirna raha ny tena marina tsisy fotoana nafahana ny velatra mihitsy satria zao ny jiosy tao Smirna mitory ny kristianina tao Smirna any amin'ny
miaramila reo fanjakana romanina tamin'izany toriny zany hoe izy zany io le tenen'ny Jesosy hoe fantatry ny fahorinao sy ny fahatranao sy izy ary ny fitenenana ratsy izay ataony izay milaza ny tenan'o jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny satana zany hoe jiosy ihany reto fa antikristy ary tena nampahory ny kristianina atao Smirna. Fantatry Jesosy zany atao ahoana ry havana ny mbola hibedy olona, atao ahoana no mbola hibedy olona ohatrany. Jesosy kely havana tsy hoe mibedy ny mahafinaritra ary misy fotoana tsy bedesina ianao, misy fotoana tsy fotoana fibedesana anao satria hitan'Andriamanitra io ezaka ao io miezaka ao anatin'izany mbola miezaka mijoro ihany izy, mbola miezaka mirehatra ihany izy na dia eo aza zany. Ary hoy Jesosy hoe aza matahotra izay efa heretanao, zany hoe fantatry Jesosy ihany koa fa mbola hiaritra zavatra mafy na dia eo aza ny fitenenana ratsy sy ny fanenjehana, mbola hiaritra zavatra mafy izy satria zao torian'ireo jiosy ireo amin'ny fanjakana dia migadra mihitsy ireo hoe mivavaka mitory an'ilay fivavahana diso ny eritretan'olona zany kristianisme zany tamin'izany fotoana dia ataony hatramin-maizina. Zao ny afatry Jesosy aoka ozizinareo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Fantatro ny zavatra atrehanareo fa tena mety hitondra nareo hatramin'ny fahafatesana mihitsy fa zao aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana nareo, fa raha mahatoky hatramin'ny fahafatesana nareo dia mioka anareo ny sarom-poninahitry ny fiainana. Ary anisan'ny teny mahafinaritra ihany koa satria Jesosy eo amin'ireo fiangonana fito ireo any amin'ny farany dia tsy maintsy miteny foana misy zavatra mpanantenana raha maresinareo any amin'ny fiangonana Efesosy izy dia miteny hoe izay maresy dia avela kihinana avy amin'ny hazonaina izay amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Amin'ny fiangonana Pergamosy hozy izy hoe izay maresy dia meko mana miafina sy meko vato fotsy ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra. Any amin'ny Tiatira dia hoe izay maresy ka mitandrina naitsaka hatramin'ny farany dia meko fahefana mijentilisa ary izy hiandry azy amin'ny tehimby ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany-tany dia araka izay efa noraisiko tamin'ny raiko. Tao Sardisy indray izay maresy dia tafilamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarana eo amin'ny boky ny fiainana tokoa fa hanaiky ny anarana eo atrehan'ny raiko sy anatrehan'ny anjeliny. Ny Filadelfia izay maresy dia ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra ary tsy halo intsony izy ary hosoratako eo amin'ny anaran'Andriamanitra sy anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Haleloia ny any tiako indrindra ny fampanantenana. Ny Laodikia indray izay maresy ozy izy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko kosa no iarahako mipetraka amin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Fa neny Smirna dia zao izay maresy tsy resaka lava be, izay maresy dia tsy hosombain'ny fahafatesana faharoa. Zany hoe zao fantatry Jesosy fa hisy ho faty amin'ny fanompoana reto olona reto. Dia Jesosy tsy miteny tsy avelako maty nareo fa miteny Jesosy ho faty ihany nareo fa ny fahafatesana voalohany atrehan'ny olona rehetra indry azakivy fa tsy ho avelako kosa nareo hosombain'ny fahafatesana faharoa. Hoy Jesosy izay mino ahy na maty azy izy dia ho velona indray ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Haleloia. Any amin'ny Jaonina 1:10 misy an'izany teny zany. Izay mino ahy izay rehetra maty dia ho velona indray fa izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Fantatry Jesosy no atrehan'ireto mpino tao Smirna. Inona moa ny dikan'izany Smirna? Ny dikan'izany hoe Smirna dia hoe avy amin'ny hoe miora. Inona moa ny miora? Ny miora fantatritsika tsara fa rehefa tonga ny magy iaraban'i Jesosy hitsaokan'i Jesosy dia mitondra zavatra telo zareo: volamena, dia zava-manitra,
ary miora. Ny miora dia tsy afa-misaraka amin'ny zavatra misy fofona manitra mihitsy, satria ny miora dia manana fofona manitra, ary io miora io dia anisan'ny zava-maniry tena mahavariana io miora io. Ny miora dia hitanao misy hazo izy dia misy misampana izy dia misy voaniny kely, dia io hazo io tahaka ny hitanao hoe sapin. Ny sapin zao raha kapaina kely dia maratra iny le hazo, dia avy eo io miteraka dity, dia nendray iny dity iny didina sapin nendray anaovana lakôly na tsy fantatro betsaka anaovana fa indrindrindrindra amin'ny alalan'iny koa anaovana hitanao hoe kitay menaka kely le fanindrinantsika hapo mitsetsatsetsa be mirehatra, dia mba tahaka reny koa ny azo atao hoe miora. Ny miora ihany koa dia misy an'iny dity iny, fa iny dity iny indray rehefa miraraka dia maina, dia andrasana maina dia kapakapaina atao boribory kely maromaro, dia afaka angalana afaka anaovana fanafody be dia be ny miora. Ny miora dia fanasitranana inona moa fanasitranana sady antiseptika aloha ny miora, dia fanasitranana areti-koditra, aretim-bavony, aretina taovany anaty any, reny aretina kohaka reny manasitrany miora daholo. Ary ny miora ihany koa ny voaniny rehefa totoina, dia rehefa totoina dia mamoaka fofona manitra, dia azo anaovana zava-manitra ny miora. Ny miora ihany koa dia solona anestezia. Ny miora rehefa afangaro amin'ny vinaigre, tena hoe Jesosy teo ambony hazo fijaliana le hoe asio sponge asiana vinaigre miaro miora. Rehefa misotro vinaigre sy miora ny miaramila dia dotodoto, tena ohatry ny hoe olona ohatry ny hoe misy anestezia. Ny olona rehefa hotsaboina ny feriny dia ampisotroina divay sy miora dia tsy marary firy, ohatry ny hoe solona anestezia zany. Eny ahatonga Jesosy tsy nety nihinana an'iny satria Jesosy tsy te asiana fanalana fanaitainana izany izy rehefa mato antsika, fa aleon'i Jesosy nijaly na rehefa angiry firiany rehefa monjy azy ianao. Petraka tsika ny amin'iny mipasika izay hiverenantsika. Fa izao ry havana malala, ireto pinto sy mirina reto dia miova hafa tanteraka mihitsy izy ireo miohatra amin'ireo andro. Hitanareo azon'i Jesosy atao ny manala ny fahoriana ireo. Fa maninona ireo no mivavaka no hoe fantatro ny fahoriana sy ny fahantrana ary tsy takatry ny olona hoe le ao anaty fonoteny kely hoe nefa manan-karena ianao, fa maninona ary ny manan-karena. Ny pinto sy mirina mety tsy nalala antsika reto hoe manan-karena, fa Jesosy nahita fa misy harena ao anatin'izy. Inona ny harena? Harenan'izy? Harenan'Andriamanitra. Satria izao ry havako malalako, rehefa totoina ny miora dia mamoaka zava-manitra. Andriamanitra dia tia manimboly zava-manitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra dia ho hanitra kasitrahana eo anatrehako, hanitra zava-manitra. Reny fanatitra odorana ireny manitra anatrehan'Andriamanitra. Rehefa torotoroana zany ny mpino, torotoroany ny fahoriana, torotoroany ny fanenjehana, torotoroany ny fitenenana ratsy, mety mieritreritra ny tenany koa torotoroany ny fahantrana. Reny le totoina le voany. Ny tena marina ny mpino ao amin'io kristianina sy mirina azoko antoka fa rehefa mandeha mamangy tokantranon'olona misy marary any tonga dia sitrana, satria ny miora dia manasitrana ny taovany anaty. Moa ve tsy taka ny tenin'Andriamanitra? Aina ho an'izay miheno azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Azo antoka fa tena nitotona nipetraka ato anatin'ireto pinto ato sy mirina reto ny tenin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra no manasitrana, ny tenin'Andriamanitra mampionona, ny tenin'Andriamanitra mampahery. Ary arakaraky ny ady sy lalovan'izy ireo ny vome hijoroany, ary ny fijoroana izay ataony ananany pinto sy mirina
empoka manitra tonga anatrehan'Andriamanitra ary arenan'Andriamanitra reto mpino reto. Arenan'Andriamanitra rehefa zany mpino mandalo fanenjehana, mety mandalo ady, mety mandalo fantrana, mety misy fotoana mandalo fahoriana, fa mbola tafajoro amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zany no arena, zany ny atao hoe mpino, zany ny atao hoe fiangonana arenan'Andriamanitra. Mampatsiahy anahy misy lehilahy anankiray zay efa mitapinareo amin'ny Google dia zao misy lehilahy atao hoe Polycarpe. Tsy adiniko foana ny tantaran'ity lehilahy ity rehefa miresaka momba ny Smirna. Misy mpino lehilahy anankiray 7-20 taona. Izy ity dia mpianatry Jauna mpanao mpianatry Jauna apôstôly. Ireo mpianatra moa samy nanana mpianatra daholo. Petera nanana mpianatra, Paoly nanana mpianatra, Paoly zao nanana Titus ry Timoty rehetrarehetra mpianatra Paoly. Fa i Jauna anisan'ny nanana mpianatra anankiray miavaka, Polycarpe ny anarany. Jerenareo anatin'ny internet eo tapio iza moa zany Polycarpe. Izany Polycarpe zany ilay lehilahy efa antitra nijoro tamin'ny fanomponan'Andriamanitra ary mpino tao Smirna izy. Dia tanteraka tamin'ilay tenin'Andriamanitra misy aminareo ange aza matahotra izay faretanareo fa indro devoly efa nanao ny sasany aminareo any an-tranomaizina mba voazato etra ary anapahoriana finoana. Fa nefa aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia miokanao sady boninahitra fiainana. Io lehilahy io ilay teneniny miaramila tamin'izany fotoana zany hoe mialà amin'ny Jesosy ianao. Zao izy tsy ary. Zao izy nisy fandrikanana kristianina tamin'izany tonga teo amin'ny torin'ny Polycarpe. Dia nijereny ny miaramila zany Polycarpe mampalahelo satria efa lehilahy antitra, efa lahy antitra be. Dia io ve teo vonoana. Zao ary zao fotsiny Polycarpe, zavatra rehefa fotsiny angatahany aminao. Mitenena ratsy an'i Jesosy ianao dia tsy vonoanay. Miteny ratsy indray mandeha an'i Jesosy fotsiny, manompa an'i Jesosy indray mandeha fotsiny. Zay zany mba fifaliana miaramila dia tsy vonoana ianao. Dia zao mba valitenin'ny Polycarpe. 7-20 taona zao izy no niaina. Anisan'izay 7-20 taona zay mbola tsy nanisy ratsy azy Jesosy na ray ary. Dia hiteny ratsy azy ve zaho izy? Tsy vitako izany ozy izy. Ho vonoana angenao, tsy maninona izy vonoa fa za tsy afaka hiteny ratsy ilay olona nanao tsara teo amin'ny fiainako nandritra 7-20 taona. Dia raha zany ozy izy dia omena bibidiano, omena liona, alaivony liona izy fa tsy maninona. Dia adevitra indray miaramila, sandaoranga dodorana velona ianao dia izy izay tsy maninona. Amboariny kitay fa vonona nodorana velona. Dia mandra-pamboatramboatra ny kitay dia anisan'ny nampiavaka ny tena ty mbola nahandro sakafo izy aloha ho an'ireo olona andeha hamono azy. Anaty tantara daholo zany, za tsy mamorona fa anaty tantara daholo zany. Mandra-pamboatra ny kitay sy ny hazo amatorana azy mbola nahandro sakafo izy. Tanteraka taminy teny Jesosy hoe raha naona ny fahavalonao omeo hanina, raha mangetaeta ny fahavalonao omeo rano izy. Tanterahan'ny Polycarpe izay mpino tao Smirna hatramin'ny farany ary nekeny ny tenin'i Jesosy manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana azy ianareo. Fa zao raha mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianareo dia miokanao sady boninahitry ny fiainana. Rehefa tonga amin'izay andeha ho alaina amin'izay izy, andeha ho rohizana hiakatra eo ambonin'ilay kitay. Zao ny teneniny tamin'ny miaramila. Aza stomma fa haiko ny miakatra eo. Ny tompoko aloha izy niakatra teo ambony hazo fijaliana. Ao fa hiakatra eo ambonin'io hazo io ampifaliana, hiakatra teo ambony hazo izy dia fatorana. Dia nomboka nampirehetina ny afo. Dia mirehatra ny afo inona nataon'ny Polycarpe? Mirafidy rano izy. Mirafidy rano izy. Nomboka miakatra ny afo, izy mirafidy rano. Tsy maray marary izy fa mihaino irafidy rano. Zao mba zavatra satria tangorona teo daholo ny olona nijery, ny jiosy tao Smirna izay mpanenjika ny kristianina dia mba nanatrika teo. Zao ny zavatra mba mariky ny olona. Rehefa nidora ny Polycarpe dia raha tokony ho fofokena, ohatran'ireny masikita ireny ny tokony eny, dia voalaza ny olona nanatrika teo fa naheno fofona manitra be ny olona. Fofona ranomanitra nanetoeto nivoaka tamin'ny setroka avy eo amin'ny hazo. Inona moa zany ny dikan'izany? Izay nke ilay miory mitorotoroana arakaraka ny totonana azy nivoaka ny fofona manitra. Dia nirafidy rano foana izy ny afo efa midepassehan'ny avony, mirehatra ny afo fa mbola re foana ny feon'ny Polycarpe mirafidy rano. Nefa rano tezitra amin'ny miaramila iray
dia nitsondronony tamin'ny lefina ny fondy izay izy vao maty. Mandra-pahamay any teo ny donaka. Jereva amin'ny internet zany tantara zany. Batapeo amin'ny internet nareo Polycarpe hoe. Dia ho fantatrareo ny fisiany zany tantara zany. Inona moa zany tiako tenenina? Izay sy merina izay. Manitra, miora, mamoaka manitra. Alleluia. Alehavana. Ahoana moa ny olona tahaka izany no sombain'ny fahafatesana faharoa? Rary vera zany mbola sombain'ny fahafatesana faharoa? Tsia. Iza manana lakile amin'ny fiainana? Jesosy ilay niteny tamin'ny Aoka nareo hatoky hatramin fahafatesana. Fa raha matoky nareo dia omeko anareo sarotro ny fiainana, dia nareo koa tsy ho sombain'ny fahafatesana faharoa. Betsaka tamin'ireo olona mpino tao amin'ireo fiangonanareo no sombain'ny fahafatesana faharoa. Raha tsy nitandrina zany lodiky zany ny mpino tao dia sombain'ny fahafatesana faharoa, sady maty any rehefa 70 taona, fa maty koa rehefa tonga ny fitsarana. Fa ny mpino tao Smirna izay nijoro anisan'izany Polycarpe, ry havana, velona mandrakizay. Teteny aminao androany, tena teteny aminao androany, andoantsika hijoro takan'ny ao Smirna. Hitanao io zavatra lalovanao io, ekeko mety mandalo ady ianao amin'ny fivavahana, mety misy miteny ratsy ianao, mety misy manenjika ianao mihitsy noho ny fivavahanao. Fa za miteny anao, tsy ireny manenjika ireny ny amme anao ny teny fikasana ilaza aminao, fa mamme anao satroboninahitry ny fiainana. Tsy ireny olona miteny ratsy sy manenjika anao sy mandrara anao tsy hivavaka ireny no afaka amme anao toky, fa tsy sombain'ny fahafatesana faharoa ianao. Fa Jesosy ilay mahita antsika ry havana malala. Jesosy mahita anao. Mampahery anao androany. Aiza ny fofona manitra? Aiza ny emboka manitra? Aza mba kivikivy. Mety mandalo ady ianao. Mety mandalo olana tsika indraindray. Fa tsarovy Aoka ry havana malala. Fa raha Aoka ny teo, azoko antoka fa mpino tao Smirna Aoka ilay niteny hoe na tsy hamontsy na zany aviavy, na tsy sininona eo amin'ny fiainako, za dia mbola hiderin'Andriamanitra ny famonjena, mbola faly amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena. Zany ny tempon'ny olona tao Smirna. Matoky aho mba ho alaitsika tahaka izany. Vitantsika ve zany? Vitantsika izany raha mangataka amin'i Jesosy tsika. Jesosy azonao atao mihitsy mangata Jesosy mba meo anahy ny tempon'ny mpino tao Smirna. Zany ke Jesosy efa mba eo amiko ihany le aoriana sy le fahantrany efa mba misy an'le manenjika sy miteny ratsy ihany ke za Jesosy efa mba niainako ihany ve zany Jesosy, dia tsy mba ho tahinao hijoro hatramin'ny farany. Za miteny anao androany, matoky, aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia meny Jesosy ianao ny saroboninahitry ny fiainana. Mitsorantsika nahatra hatramin'ny farany. Ino ny kantoko? Tonga eo amin'ny fizarana fahatsapana. Ino ny kantoko iny alefaka anaty commentaire iny radio akiradio. Raha misy aminareo mazoto voakasika nareo tanatin'ny toriteny, inona no nakasika nareo tanatin'ny toriteny, klikeo io anaraka io dia atsoia tsy voatery ny groupe izay maharesy ihany, fa nizanizy ianareo izay maniry izara fahatsapana, dia misokatra ho anareo ny messengerako afaka manao appel ianareo ray minitra dia ray minitra izarahantsika fahatsapana. Inona no nakasika anao, inona mba zavatra nandona anao tanatin'ny toriteny, atao mentsika nitojo ny fitenenana, inona ary ny voarain'ny tojo androany azo tojo zaraina. Jesosy antsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadata ny toriteny fa nakasika sady nampaeo no tonga lesona be androany. Dia miany tena nakasika anany ny tantara Polycarpe mihitsy hoe tena tanteraka taminazy daholo ireo zikio fahoriana mpantara rehetrarehetra, dia tena nijoro hatramin'ny fary kokoa izy tena hoe modely ary ny zavatra niteneniny koa tena hoe tsy natahotra na misy liona, tsy mahay miafo, tena hoe samy nijoro hatramin'ny fahafatesany, tena hoe nijoro martiora. Dia rehefa maty izy dia mbola moka fofona manitra, dia tena nakasika hoe tena nakasitrahan'Andriamanitra ny martiora nataony dia tena mampaniry. Alleluia. Eo Jesosy ampiako mba hijoro hatramin'ny farany tena martiora mihitsy raha ilaina. Dia izay nakasika anaty tain'i Jesosy daholo.
Alléluia, misaotra indrindra rahatojo dia tahin'ny tompo ianao dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra amin'ny fizarana fahatsapana. Raha mbola misy aminareo ary izara fahatsapana fandroany dia afaka manao appel nareo dia ampidiriny eto hoe inona ny fahatsapana, inona zavatra mba voarainareo tao anatin'ny toriteny androany. Alléluia. Raha tsy misy intsony tsy maninona ihany koa fa tongotsika dia hiditra amin'ny hira dia hiditra amin'ny vavaka isika. Tianareo ve raha averintsika ilay hira teo? Fa mifanaraka tsara ihany koa amin'izany toriteny izany. Nareo mbola misy miantso tsika, mbola misy tafiditra ao amin'ny tapaka ilay izy. Misy tafiditra teo dia tapaka indray. Raha tianareo dia averintsika ilay hira teo. Quelque chose d'éternel ny titrany. Tena hoe manan-javatra tenainy tsika. Misy atenaina zao asa fanompoana ataontsika izao. Tsy verimaina izao raha. Alléluia. Fa tena misy atenaina isika. Ataontsika ary izay izay averintsika ilay hira teo dia samy mankafy ho voninahitran'Andriamanitra. Meno finaritra tao irery isika tsirairay avy. Alléluia. Pas toujours facile, non, non, c'est pas toujours le cas. Il y a des jours où on est plus fragile, mais il est toujours combat. Le Père nous a promis de nous garder du mal, de nous ensemble par son esprit jusqu'à la victoire finale. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. La vie est un cadeau, et quel enjeu sur nos âmes. Racheté par le sang de l'agneau, laissons brûler sa flamme. On va persévérer, les yeux sur le Seigneur. Des couronnes nous sont réservées, suivons le roi vainqueur. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure, notre avenir est meilleur. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel, éternel. Nous avons investi dans le ciel quelque chose d'éternel. Notre assurance demeure, oui, notre avenir est meilleur. Nous avons
Jesosy. Misaotranao zay Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotrany amin'ny teny, misaotrany amin'ny tena mampaheranay izany Jesosy. Jesosy io, androany dia nahazo lesona indray izay androany. Fa tena tianay ny fomba fanomponiny tao Asimirina. Ary tena maminay ny teninao tamin'ny mponina tao Asimirina, ny kristianina tao Asimirina. Jesosy io, tsy beda ry zareo satria fantatrao ny zavatra izay nieritrehany. Mba omeo teny fampaherezana tahaka izany koa izay Jesosy, ary tahio izay mba ho tahaka an'izy ireo Jesosy, mba ho tonga tahaka an'izy ireo Jesosy. Alleloia. Miandrandranao izay Jesosy malala. Ampianaro anana an'izany toe-po izany izay, dia ataovy mahavitany izany hoe hatoky hatramin'ny fahafatesana. Mba ho azonay ilay satroboninahitry ny fiainana, ary mba tsy ho simbain'ny fahafatesana faharoa izay. Jesosy io, hatoky hafahainao ny amboatra anay sy hamolavolanay, hanana toe-po tahaka ny Polikarpa, tahaka ny Jaune, tahaka ny mpino rehetra tao Asimirina Jesosy. Mba hamoaka emboka manitra ho anao izao asa fanompona izao Andriamanitra. Ny ao anatin'ny fanenjehana Andriamanitra, ny vao mety anahatsapana mihitsy hoe tena manompo anao izay Andriamanitra. Tsy makivy anay ny fanenjehana, tsy makivy anay ny fitenenany ratsy, fa eo ny vao mehanomezana hitoky anao Andriamanitra, fa tena hijoro izay hatramin'ny farany. Ary fantatro fa izay ilay harenany teneninao Jesosy, dia io emboka manitra voakan'ny fanomponay, vokatry ny fonay, na dia ao anaty ady azy izay Andriamanitra, mbola hijoro foana izay. Na dia anaty olana, mbola hijoro foana izay Jesosy ho anao, ho an'ny fanjakanao, ho an'ny lanitra. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Io tsirairay avy izay tonga eto, hanana toe-po miredareda amin'ny fanomponanao. Hanana toe-po tsy anaiky emotra, tsy atahotra ny fanenjehana, tsy emotra manoloana ny fitenenany ratsy isan-karazany, fa hatoky hatramin'ny fahafatesana. Misaotra Jesosy. Io ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Betsaka ny zavatra mety irin'ny olona izay tonga eto Jesosy. Izay irin'ny fony Andriamanitra ataovy tsapany fa eto ianao. Dia raha laza saotra sy voninahitra anao. Raha misy tsy voalazako, mihoatra lavitra anao izay mba nieritreretiko, mety tsy takatry ny saiko fa fohy ny fisainako ary kely ny fahalalako Andriamanitra. Fa ianao anie anao mihoatra lavitra ho an'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy malalo. Dia voa sy satany zavaka hitsaingoka na dia litera ray aza tao anatin'izay teny izay nitoriana teo. Ho voninahitra naranao Andriamanitra, hijoro avokoa izay tsirairay avy. Halleluia. Amen. Hivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndao mpanosika na bavisika mami hivavaka ho an'ny firenena. Mamia anao ny fitenenana. Ka iny Jesosy antsika rehetrarehetra dia mbola hiara hivavaka isika. Io Jehovah Andriamanitra iray malalo, mbola faly sokatranao Jesosy ary mbola nandray izany teninao manontany Jehovah Andriamanitra tena ankatoavinay Jehovah Andriamanitra. Eketinay atomponay Jehovah Andriamanitra tena mba tahaka ny fanomponao izay nonona mirina anay Jehovah Andriamanitra. Ampianarina mba hanana toe-po mahatoky izahay Jehovah Andriamanitra, hatoky hatramin'ny fahafatesana tahaka ny Polikarpa, tahaka ny Jaune Jehovah Andriamanitra. Tsy velon-dalina ninona zavatra mety hitranga Jesosy. Tsy atahaka Jesosy Aoka tena ny fanainao masina ilay Jesosy ampijorana Jehovah Andriamanitra. Misaotranao amin'izany teny mamy izany Jesosy malalo. Misaotra betsaka Jehovah Andriamanitra. Ampianarina mpanompo mahatoky izahay hatramin'ny farany Jehovah Andriamanitra. Tsy velon-dalina izanisa hanesika Jehovah Andriamanitra ny fanenjehana sy mety Jehovah. Fa omety toe-po izahay Jehovah Andriamanitra ho tahaka ny Polikarpa Jehovah Andriamanitra tsy natahatra ny inona Jehovah. Misaotranao indrindra Jesosy ary indrindra tompo tondra-bavaka ny firenena malagasy. Misy miafina aminao Jehovah. Ny zavatra mandeo amin'ny firenenay Jehovah Andriamanitra tena lasaka tanteraka anatin'ny fantrana lalina tena lalina Jehovah Andriamanitra. Jesosy malalo, manaraka indrindra fonao Jehovah Andriamanitra mba ampoany malagasy tena ifoara-panahy Jehovah Andriamanitra, efa reraka tanin'ompy Jehovah Andriamanitra, mijaly n'ompy, zara aza misy hohanina ny sasany Jehovah Andriamanitra, mijaly, miasa fiaina tena efa fantatra amin'ny firenena rehetra fa tena anatin'ny fantrana tanteraka ny firenenanay Jehovah Andriamanitra, fa kosa Jesosy mbola
voapenao zao tontolo zao Jeovahandriamanitra ary mbola anisan'izany Jeovahandriamanitra amin'ny firenena malagasy mbola tsy ravana dia anaty fanitsana azy Jehovah fa mangataka eto anatrianao Jeovahandriamanitra mba ampifoaram-panahy ny malagasy sao mba tena hitodika anao hivavaka aminao Jeovahandriamanitra tena hiala amin'ny fahazarany ratsy ny amin'ny fanompony izay tsy mahasoa izay alanao tokoa Jeovahandriamanitra ary izany fahotana tsy fanompony samy zany sy mihevitra mampisaraka ny malagasy aminao Jeovahandriamanitra mbola maro ny manompo samy Jeovahandriamanitra ary mety efa mitany foto zao tsy mety matavahoaka ny firenenay Jeovahandriamanitra anao any Andriamanitra ny mahay zava-dehetra anao Andriamanitra mahay manova ny fiainan'olona mahay manovana ny fanahin'olona Jeovahandriamanitra mbola maro ny finaovin-tena amin'ny firenenay kasi Jeovahandriamanitra kasi ny malagasy mba tena hitodika aminao hivaroka aminao hitodika aminao marina tokoa tsy vazivazy Jeovahandriamanitra tena hivavaka marina hitady anao marina Jeovahandriamanitra ny malagasy indrindra amin'izao andro farany izao hitady sy lanonofo sy lanjavatra ihany Jeovahandriamanitra fa tena anisany hitady izany fiainana mandrakizay zany satria efa nanatra ihany teto ankany fa enganeny malagasy mba hanan-karena ara-panahy Jeovahandriamanitra matoky anao azy Jehovah tahira sy tahirana Jeovahandriamanitra ome hanina ny manan-tsakafo izay marary sikany Jeovahandriamanitra izay ketaketaka amin'ny fiainana anao any Jesosy tsy ampahery misaotra indrindra Jesosy malala tahiny mpanomponao izay efa mahalalanao Jeovahandriamanitra misy mpanomponao mahatoky amin'ny firenenay Jeovahandriamanitra tahi mandrakariva tena mba hijoro Jeovahandriamanitra ary mifiansa ny malagasy dia mbola anatin'ny fatorana ny asan'ny maizina Jeovahandriamanitra tena ampiasainao ny mpanomponao Jeovahandriamanitra agnova ny fony malagasy eo amin'ny firenenay Jeovahandriamanitra misaotra indrindranao azy Jesosy maro ny tinelazainy Jeovahandriamanitra efa anao mahafanatra ny sambatanao ny tsirairay azy dia voninahitra ho anao rery any Jesosy eo amen. Halleluia mankasitraka indrindra amin'ny vavitsika mamita ao anatin'izay vavaka mamy izay natonony namarana ny fotoana androany izao Andriamanitra manaraka am-pahasoavana zany hoe maly fitianao mitombozy sady mitomboa fahasoavana hatrany dia mahereza hatrany mahay fabe amin'ny asan'ny tompo tapitra ny fandarantsika raha mbola sika amin'irao lanitra zao dia entintsika rapitso na amin'ny sabata manao teny roa zany raha tsy eto tsy tratra ny fotoana rapitso dia tsy isy ny misy andrata sy ny vavaka fiambenina rapitso fa raha tafaverina ara-potoana somatsara dia misy ihany dia mame fotoanao zany na rapitso na tonga dia amin'ny sabata amin'ny sivy maraintsika miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo dia ao ambadik'izay tsika anaty Zoom manao commencement dia amin'ny roa sasany ny live sy ny toriteny takamatsatra tahiny tompo akiradio.radio12345.com afahanao menonjapeo akiradio misy toriteny isaky ny adiny telo mandeha andro aman'alina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo oralina samy tahiny tompo daholo misaotra anao nahatrehatra amin'ny farany ho an'Andriamanitra ny voninahitra halleluia amen.